Kanniazava nitsangana ianao izao. Ivavaka isika rehetra tompoko, misaotra sy mideranao zahay ry Andriamanitra ray sanaka fanahy masinao no ny famondram-ponao. Hanomezanao anay tombonandro mandrakariva hatraranay izao fotoana izao, izay hanateranay fisaorana sy fankasitrahana noho ny famondram-ponao hatrarana izao fahatsingerin-taona amin'ny fiangonanao, izay nanokananao azy ho fiangonana izao. Dia irina indrindra ny toerany fahasoavanao mandrakariva amin'ity fiangonana ity, ka hitan'izay rehetra manatona eto ny fahasoavanao sy ny fitahianao sy ny fampahirezana amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny izay dia mivoreto tokoa, dia maniry indrindra ny handre ny feonao, ny teninao mampahiry anay, koa dia mifanainao masina ny no hanokatra ny fonay mba haizanay mandray izany amin'ny fifaliana. Ka dia mitenena indrindra Jesosy fa mihaino izay mpanomponao. Naranao mahavonjy no angatana izany vavaka izany. Amen. Alahady ny Sampandrofia ny alahady anio, izay mifandray indrindra ihany koa amin'ny fanokana fiangonana ho fahatserovana fisaorana an'Andriamanitra noho ny fahatserovana ny tsingerin-taona izay nanokanana azy. Zava-dehibe indrindra izany satria mampiseho andro firavoravoana anankiroa izay mifandray, mifanindry ary mifameno izay atrehintsika amin'ity andron'io ity. Ny andron'ny Sampandrofia moa dia tena nankalazaina teo amin'ny fiangonana zany, na teo amin'ny zanak'Israely moa zany indrindra ny amin'ny akaran'i Jesosy tao Jerosalema, ka nandraisana azy ho toy ny mpanjaka. Ary ny texte mifanandrify amin'izany indrindra no anjarantsika amin'ity anio ity, araka izay hita ao amin'ny Jaona 2:20 dia ny 15 ka hatramin'ny 20. Filazantsara araka ny Jaona 2:20 ny 15 ka hatramin'ny 9:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-mipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy lanjan'ny ray livatra, dia nanosotra ny tongotra Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny hanitra ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa hamadika azy: nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300 ka nomenany malahelo? Ary izy no nolaza izany tsy noho ny fiahiany malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy: avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboarana ahy halevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'ny Jiosy nahalala fa teo izy, dia tonga teo nefa tsy nohon Jesosy ihany, fa mba hahitan'ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa niendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny loham-pisorony, satria izy no nialany maro tamin'ny Jiosy ka ninoany an'i Jesosy. Ary noho ny ampitson'iny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro vahoaka betsaka izay tonga tamin'ny andro firavoravoana no rehefa naharefa hankany Jerosalema Jesosy, dia naka Sampandrofia ka nivoaka hitsehina azy sady niantso hoe: hosana, isaorana anie mpanjakan'Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahita zana-borika anankiray dia nitaingina azy araka amin'ny voasoratra hoe: aza matahotra ry Ziona zanakavavy, indro mpanjakanao mitaingina zana-borika. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra hilaza azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Andron'ny Sampandrofia amin'ity andron'io ity dia izay fotoana hiakaran'i Jesosy hanatanteraka amin'ny faratapony asa-pamonjena izay nanirahana azy, dia ny hamonjy ny olona, ary tsy famonjena tsotra fa famonjena ifanilazainy hiafara amin'ny fahafatesany.
tsy mba vaovao tsara mahafinaritra amin'i Jesosy ny fiafarany fanatanterahana an'ilay asa-pamonjena. Fa vaovao mampiorokoditra izany. Fa saingy ny olona manodidina tsisy mahalala, tsisy mahafantatra fa mandeha toy ny mahazatra ihany ny fiainana. Ka rehefa tonga Jesosy dia heron'izy ireo fa ity ilay mpanjaka ho avy hamonjy ny zanak'Israely dia nandray azy. Kanjo ny fandraisana azy eto, tsy mba tahaka ny fandraisana ilay mpanjaka toy ny mahazatra mandeha soavaly, hodidinina miaramila na tafika, dia misy mpitsoka sodina eny mialoha na plaza mialoha, milaza amin'ny vahoaka, dia miseho amin'ny heriny, tsy mba tahaka an'izany. Fa ny mifanohitra amin'izany zavatra hita, zanaboriky no taingenany, dia miditra ny tanàna izy, tsy misy maramila, tsy misy tafika, vahoaka no miantsoantso hosana no hita manodidina ny feo manodidina izay heno, dia handraisana an Jesosy ilay lazaina hoe mpanjakan'Israely. Dia mieritreritra an'izany tokoa ny vahoaka hoe mpanjakan'Israely ty, fa saingy tsy fantany amin'ny mpanjaka manahoana no mampanjaka azy. Fa no heveriny tokoa fa hoe ity ilay Mesia ho avy, fa saingy tsy araka ny tokony mahazatra mitohy mitaingina boriky no hita. Manambara toa fahambaniana zany, manambara toa tsy fananan-kery zany, manambara toa tsy fananana fahefana loatra zany, kanefa miseho amin'ilay endriky ny hoe fanetretena no asehon'ilay mpanjaka eto. Fanetretena hampisehoany ilay fitiavana an'izao tontolo izao zany. Fanetretena hampisehoany fa tsy mpanjaka hanjakazaka izy, na hampiorohoro izy, na hampitahotra no ahatongavany fa mpanjaka ny fiadanana. Mitondra fiadanana ho an'ny olona, mampiavana ny olona izay mpifahavalo, mitady ny olona izay fahavalo koa hampiavanana amin'ny tenany. Izany ty mpanjaka ity, ny endrika n'ilay fidirany mitaingina n'ilay zanaboriky, manetry tena mba hahatonga ny olona tsy hatahotra na hiorohoro rehefa mahita azy, ka dia sahin'ny olona miantsoantso hoe hosana ny mpanjakan'Israely. Saingy tsy fantatry ny olona loatra ny mampanjaka azy tamin'ny fotoana io, fa no heveriny fa ity izy ihany ity, fa dia natao ihany ny fomba mampanao rehetrarehetra, kanefa tsy araka ny tokony ho izy, fa mampiseho indrindra ny asa-pamonjena izay ho tanterahiny amin'ny fitiavana, dia ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Izany zavatra hitantsika amin'ny sary amin'ny sampandrofia, alahadin'ny sampandrofia tahaka an'izao. Ny fiangonana sasany moa dia manisy samparan-tsakazo amin'ny fiangonana hanehoana fahatsiarovana an'izany, fa isika ny ao am-potsika no maneho ny sampandrofia amin'ny andraisantsika azy tokoa hoe mpanjaka ny Israely ary mpanjakako ity Jesosy ity. Izany no fomba handraisantsika azy, tsy amin'ny endrika ivelany, fa amin'ny fahafantarana marina sy fanekena marina, fa ity mpanjaka ity tonga hitady ahy, hanome ahy ny fiadanana, hampiavana ahy amin'Andriamanitra ray, hampiavana ahy amin'ny havako, amin'ny namako sy ny amin'izay mety fahavaloko. Zany mahatonga avan'ity mpanjaka ity, mampianatra antsika ny amin'ny fanjakan'ny fihavanana, fanjakan'ny fiadanana, ny zavatra asehony Jesosy eto. Ny sary faharoa hitantsika amin'ny ty tantara lazain'i Jaona eto ity, dia ny fidirany ao amin'ny namany reto mahazatra azy reto rehefa andeha hiakatra ny Jerosalema izy isaky ny andro fety. Fa amin'ity efa ity no pasika farany izay andehanan Jesosy mialohan'ny hahafatesany hanatanterahany asa-pamonjena, dia nandeha toy ny mahazatra izy amin'reto namany reto, dia Maria sy Marta ary Lazarosy, izy telo mianadahy ireo. Ny zavatra misy hitantsika eto dia ny fahitantsika ny Maria naka menaka manitra, sarobidy, nanositra ny tongotry Jesosy ary namaoka ny tongony tamin'ny volondohany. Izay ny zavatra hitantsika eto. Tantara faharoa ity mampiseho zavatra mitovy. Tadiditsika tamin'ny alahady fahadimy izy iny, raha tsy diso ny fetadidiko,
niresahana ny fanasan'ny Simona fariseo anankiray izay nanasan'i Jesosy ka nisy vehivavy mpanota no ilazana azy niditra tao dia nanositra menaka ny tongotry Jesosy sady nitomany dia namaoka ny tongony amin'ny volondohany dia mitovy amin'izay nataony Maria eto no nataony vehivavy mpanota io. Nandraraka menaka manitra fa Maria teto tsy nitomany fa nandraraka menaka manitra nanositra ny tongony amin'ny volondohany. Mampiseho indrindra ny fanosorana menaka eto dia fandraisana lehibe indrindra zay atao amin'ny olona manan-kaja. Io olona lazain'i Jesosy rehefa niteny amin'ny Simona izy niditra teto aho ianao izy tsy mba nanoroka nanositra menaka ny lohako akory. Fa ity vehivavy mpanota ity dia tsy mitsahatra izy ny manoroka ny tongotro sady mamaoka ny tongony amin'ny tongotro amin'ny volondohany. Maneho indrindra ny fanajana sy fanomezana voninahitra lehibe ny fihetsika izay nataony Maria eto ka tsy nitsitsiny ny fananany sarobidy indrindra. Mampisehotsika lesona lehibe ny toetra nasehon'ny Maria eto dia fanetretena lehibe eo anatrehan'i Jesosy. Mipetraka eo tongotry Jesosy izy dia mamaoka ny tongotry Jesosy amin'ny volondohany. Fanandratana lehibe asehon'i Jesosy zany. Amintsika zany dia toa fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy. Toa fanaovana tsinotsinona ny vehivavy. Tsia Jesosy tsy manao azy hoe fafao amin'ny volondohanao ny tongotro. Fa Maria nanao izany amin'ny sitrapony ho fanehony ny fitiavany sy ny fanetretenany ao anatrehan'ity mpanjaka anankiray ity. Ary izay zavatra nataony dia nataony amin'ny fo kanefa manana lanja lehibe teo amin'i Jesosy ny zavatra nataony. Ahoana hoy ny lazain'i Jesosy? Izao zavatra ataony izao dia ataony amin'ny fandefahafatesako izany. Misy hafatra lehibe izay fonosiny fihetsika nataon'i Maria ka ambaran'i Jesosy mazava eto. Aminao ry havana, aza mieritreritra ianao amin'ny zavatra ataonao ny fanompoana an'Andriamanitra hoe tsisy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ny ataonao. Ny zavatra ataonao mety azonao tsiny tahaka an'izay nahazon'ny Maria tsiny amin'ny Jodasy eto. Tsiny no azony amin'ny olona. Fa Jesosy nampisy lanjany ny zavatra nataony. Ianao koa rehefa manao zavatra mety ho tsiny no azonao manodidina anao. Mety tsy ahazo fankasitrahana ianao. Ny olona no manana an'izany fomba fijery zany. Fa Andriamanitra mahita anao amin'ny zavatra ataonao amin'ny fonao, misy lanjany eo anatrehan'Andriamanitra na dia zavatra kely bitika azanao ataonao. Ianao mety kely ny zavatra vitanao dia ataonao hoe sy inona koa ny dikan'io, io fotsiny ve misy dikany. Eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra ataonao amin'ny fo ho azy misy lanjany avokoa izany. Ary raha tsapanao zany dia tsy ho ketraka ianao na ho kivy ianao ny hanao ny asan'Andriamanitra. Matetika mankotsika dia mitady ilay zavatra mampisongadina antsika no hiazakazahantsika. Amin'ity dia hisongadina be noho ny hafa eto anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fiangonana. Satria olona no ilanao sitraka. Tsia fahadisoana lehibe zany. Fa amin'izay ataonao rehetra dia tsarovy tsara ny lazan'i Paoly apôstôly hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo toy ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona hoy izy. Misy amintsika reto manao zavatra tsy fantatry ny olona akory ny zavatra ataonao.
tsy raharahin'ny olona akory ny zavatra taonao toy ny tsy misy lanjany amin'ny olona ny zavatra taonao. Hitan'Andriamanitra zany, fantatr'Andriamanitra zany, ary sarobidy amin'Andriamanitra zany. Misy heviny eo anatrehan'Andriamanitra zany zavatra taonao zany. Aza kivy, aza ketraka ny manao zavatra ho an'Andriamanitra ianao, na dia kely aza, fa sarobidy amin'Andriamanitra izany. Lesona lehibe asehony Maria amintsika izany zavatra izany. Ny teksta izay anjarantsika amin'ity andro ity dia mampiseho an'izany sary fanehon'Andriamanitra ny izay tokony ho fiainantsika zanak'Andriamanitra manoloana an'ity mpanjaka ity. Manaona tokoa ny tena fandraisantsika azy, mampanjaka azy. Tena mpanjakatsika marina ve izy? Raha amin'ny tantara ny zanak'olombelona, Andriamanitra moa mampiasa foana ny zavatra iainantsika, ny iainan'ny olona, ny olombelona hatrany hatrany, hampitana hafatra mba ahazoantsika ny hevitry ny lanitra, satria raha ny hevitry ny lanitra no lazaina amintsika dia tsy takatry ny saintsika. Fa ny zavatra iainantsika no entin'ny soratra masina ahafantarantsika ny amin'Andriamanitra. Ka ilazana eto hoe mpanjaka Jesosy. Raha eo amin'izao tontolo izao izany mpanjaka izany dia mampanompo. Ary ny manodidina azy dia fananany avokoa. Fananan'izany mpanjaka izany, nanany fahefana amin'izay tiany atao. Izany ny mpanjaka amin'izao tontolo izao. Raha ny tantaran'ny fanjakana, fa amin'izao tsika izao moa fa fanjakana demokratika sy ny sisa dia efa manana an'ilay atao hoe fahafana zay tiako atao dia tsy maintsy hajaina. Fa tamin'ny andron'ny fahampanjaka tsy mba tahaka an'izany. Fa ny mpanjaka ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny fanontaniana izay tia ny soratra masina apetraka amintsika dia hoe tena mpanjakanao marina ve Jesosy, sa mpanjaka amin'ny molotra fotsiny ihany? Anahoana ny fanehonao, ny fampisehonao ny mahampanjaka azy? Ahoana no ataonao mba hahafantarana fa mpanjakanao marina Jesosy? Inona no ataonao anehonao, hanambaranao fa mpanjakanao Jesosy? Misy zavatra aseho amin'ny hita ao amin'ny fiainanao ve fa mpanjakanao marina izy, sa amin'ny molotra fotsiny ihany? Io no mampalahelo an'Andriamanitra. Ty firenena ty manao ahy tompoko fotsiny ihany eo amin'ny molony, fa ny fony lavitra ahy. Tsy ao anatin'ny fotsika izy, fa ivelany fotsiny ihany. Fiatsaram-belatsihy izany. Ary io no mahazo atsika tahaka an'izay mahazo an'i Jodasy eto. Jodasy dia manana fihetsika mahafinaritra, manana teoria analizy mahafinaritra izy rehefa mijery ny zavatra ataon'ny Maria. Dia ahoana ny lazainy amin'ny ataon'ny Jodasy? Nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300? Denari iray no karama ao anatin'ny ray andro, fa denari 300 karama hery taona ny valeur an'ilay menaka eto. Karama hery taona ny valeur an'io menaka nahositry Maria amin'ny tongotry Jesosy io. Dia raha amidy tokoa zany, tena mahavonjy, mahantra marobe. Tsy izany ve ny mahafinaritra atsika? Miantra ny olona, mankarakara olona, dia tena manana fahamarinana raha amin'ny fiainantsika sy fomba fisainantsika olombelona ny zavatra ataon'ny Jodasy. Ny teny ataon'ny Jodasy eto hoe mandanindany menaka foana tsisy dikany ianao, tongotra ry no hosoranao amin'ilay menaka, valeur karama hery taona. Fa tena tao amin'ny fony Jodasy marina ve zany? Ny hoe fiahinany mahantra zany? Fa raha eo amin'ny masony manodidina dia nahazo noty ambony be Jodasy. Nahazo fankasitrahana prix Nobel be mihitsy Jodasy eto. Ary io no iazakazahantsika. Io toetra io no iainantsika.
dia azo fankasitrahana lehibe isika amin'ny zavatra ataotsika vao handany ho an'Andriamanitra. Zany ilay fitsarambela tsy izany. Tsy izany no sitrak'Andriamanitra ho fiainantsika zanany. Tsy izany no tadiavin'Andriamanitra ho aminao raha zanany ianao. Tsy izany no tadiavin' Jesosy aminao raha mpanjakanao izy. Fa ilay fonao tena manao ny zavatra hanehonao ny mahampanjaka azy. Marieto dia jereo tsara hoe ny volondohany no namafany tongony eo masony reto olona marobe reto. Sarotra amintsika ihany zany hamafa volondohany tongotra zany na dia vady aza. Sarotra. Mba handraminareo rehefa tonga any an-trano nareo mpivady ireo zany. Raha mba mety. Marina raha tsy le vehivavy mihitsy no hitrotra fa zahay ataonao inona fa zahay inona aminao. Zany ny atsika, zahay inona aminao no ny volondohako no hamafana ny tongotrao. Tena fanitsakitsahana fa Jesosy eto eo mason'ny olona mariny manatanteraka an'izany rehetrarehetra zany. Manambara ny fanetretenana izy. Maneho fitiavana izany. Tena tiany ilay mpanjaka. Ka tsy raharahiany marina izay mason'ny olona manodidina. Ny fantany dia fantany fa fantatry ity Jesosy ity, ny ataony, ny fitiavany. Fantatry Jesosy ity ny valeurany zavatra laniny ho azy. Lazainareo fa matiantoka Maria mandany an'io zavatra io ho an' Jesosy. Fa isika ato raha hanao zavatra ho an'ny asan'Andriamanitra, ezaka sahirana ny président ny fiangonana ety ny manentana ny olona zao nataotsika, zao nataotsika. Mihidy mafy arany poketra. Vao mainka mihidy. Satria lay fitiavana tsy ao anatin'ny fotsika. Lay fitiavana n'ilay mpanjaka. Fa mijery an'ilay présidentsika. Ny amin'ny président koranga io foana, le vola foana. Tsy ao anatin'ny fotsika. Ny antony hanetanana dia hanairana ilay fitiavana matory ao anatin'ny fotsika. Tsisy fitiavana velona. Fitiavana mitsilopolopo no. Hanika mahantra, toa ny mahantra ilay fiangonana amin'ny asa ataony. Toa tsy misy ninona. Fohitsika ho an'ilay mpanjaka. Mahantra ilay fiangonana. Nefa ny zavatra rehetra efa omen'Andriamanitra ray anao. Ianao nga tompon'ireo volanao amin'ny banky andreo. Tsy anao reo. Fa nataon'Andriamanitra mpitantana fotsiny ianao. Nataon'Andriamanitra ho mizery andreo fotsiny ianao. Fa tsy anao reo. Fa n'Andriamanitra io. Fa ahoana ny fampiasanao azy. Foinao ve ny hamaky n'ilay tavoahangy bensidena ny menaka denaria 300 ho an'Andriamanitra. Sa atahoranao hoe sao dia ho maty antoka ho very aho. Tsy ariavana. Impiry Jesosy no efa niteny. Ary impiry ianao nandre ny teny Jesosy manao hoe zay rehetra foinareo ny amiko honerako ho firy izy. Zato heny. Itsika manantena mitady mitaky amin'Andriamanitra mandrakariva. Izy amin'ny fitahianao sy ny isan'andro isan'andro ianao tsy mitsahatra mangataka amin'ny fitahiana amin'Andriamanitra. Move tsy omeny ianao ilay fitahiana. Fa ianao rehefa hanao ho an'Andriamanitra mahihitra. Tsy mandroso ny fiangonana feno mpiatsara velatsihy. Tian'Andriamanitra amin'ny molony fa tsy tian'Andriamanitra amin'ny fony. Fa raha tiatsika Jesosy, ilay mpanjaka miditra ao Jerosalema ity, dia hitentsika hoe ianao daholo ny fananako rehetra, tahaka ny ataon'i Maria eto. Tsy ny fananany ihany nomeny, fa ny volondohany nampisehony, fa ianao no tompoko sy Andriamanitro. Ianao nanome ahy ity volondoha ity, amafako ny tongotrao zany. Ny voninahiny rehetra tsy ny raharahiany. Fa nataony zany hanandratana an'ilay Jesosy. Tsy tahaka ny vahoaka miteny fotsiny ery amin'ny ndalambe hoe hosana hosana,
fa saingy ny atao rehefa avy eo mivadika homboy. Tsy izany ny fiangonana tadiavin'Andriamanitra dia mianatra amin'ny Maria ary manalavitra ny toetra fiatsaram-belatsiany Jodasy. Toa te hanao zavatra tsara amin'ny teny fa saingy ny fo dia voalaza ny soratra masina eto hoe tia vola izy ary mangalatra ny amin'ny fitahiry ary isika mangalatra ny amin'Andriamanitra satria io anao zavatra ao aminao io an'Andriamanitra io. Laninao amin'ny fiainanao nofinao fotsiny fa tsisy izay ataonao an'Andriamanitra. Vahoaka isika tsy ho mpiaino fotsiny ihany ny tenin'Andriamanitra hoe soratra masina. Mamita tena ianao, mamita tena isika raha mihaino fotsiny ihany. Fa manambara ny soratra masina, vahoaka ho mpankatoa ny teny. Aoka isika hanoa ny teny, hiaina ny tenin'Andriamanitra. Izany ny tena asan'ny Alahadin'ny Sampandrofia ho atsika. Maneho atsika tokoa ny fitiavantsika an'ilay Jesosy mpanjaka. Mba tsy ho isan'izay mpiatsara velatsihy manompo isika, fa tena ho isan'izay tena manao ny asa sy fanompoana amin'ny fitiavana toy izay nataon'i Maria. Mba ho izany no mameno ny fiangonan'Andriamanitra. Mba ho izany no mameno ny fiangonan'Andriamanitra. Ka ho hita tokoa ny hoe mahafahazavana azy. Ho hita tokoa ny mahafanasina azy. Dia inona fa isika izay tonga eto izao, nomen'Andriamanitra izany hafatra tsara izany. Sambatra ianao nandre izany tenin'Andriamanitra izany. Meny Jesosy an'izany fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izany androany. Mba ho tena ho mpanompo azy marina ka handray azy tena ho mpanjakanao marina eo amin'ny fiainanao manontolo. Anankinany ny asan'ny fiangonana, anankinany ny asa-pamonjena izay efa napetrany ho tanterahintsika araka ny teniny hoe ny asa ataoko i Jesosy no ataony koa raha mino ahy izy. Voninahitra ianao an'Andriamanitra raha isanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ao aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova. Efa miposaka ao amin'ny raha eto amin'izao